ela be tany ony teny amin'ny toerana iray teny amin'ny abakabaka teny dia nisy mpanao biskuit lehibe iray mitady fatratra ny fomba hikarakarana ny biskuit lafatra indrindra eto tany. Nokaliny ary natambany avokoa ireo akora tena tsara indrindra hitany. Dia teo ny andohan'ny Gouty Beurre sy ny Gouty Lait izay mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Nanakizikafo. Gouty Beurre sy Gouty Lait ankafizy ilay fahaiza-manao tsy manan-tsahala. Gouty mamy eriny anio. Gouty ilay biscuit ankafizako ny Saint-Valentin manolotra ho anao. Izay ilay manambady. Tantara mitoy nosoratany Niony Razafy. Ovelominy, Rina ary Liva miaraka amin'ny Vony, Sofaniry ary Nirina. Mandray feo Erôda Razafindrazaka. Mandrindra ny lafin'ny teknika Yarnaivo. Manantotosa Tapaporoana. Andro faharoa. Efa vonina ve ny kitapo hoentiko mandery zaka? Efa nainga mantsy fa Premier League andro any. Efa vonina rea. Efa nataoko daholo izay ilainao rehetra. Misakafona aloha izay vao mandefa efa nanao sosomaraina mantsy. Ay. Aleo tokoa aloha misakafo fa mety tena tsy tafa sakafo tsony rehefa eny amin'ny station manko. Ary tototomboanjo ndray ny loky. Anga dia tsy mba misy akoatran'io kosa e. Marina tsy voakaretina aty amin'io nefa rano. Io aloha misy dia mifalira dezy a. Sady mivola nomenao koa tsy ampitsinjaraina hitana loka tsara. Fa tsy ampitsinjaraina ahoana koa rery zaky a. Zaniko. Raha etsy angeny nomeko anao tamin'ny sabotsy tsy ampy ahoana koa. Zaza efa omaly indray vao nody ka tsy azoko hoe tsy ampy ahoana ny vola. Aza dia mirobaroba rery zaky fa mafy ange mitady an'le vola e. Dry. Fa mirobaroba ahoana moa ara-dezy a. Tsy hainao marina mitantana ny vola ato ka hainao tsara milaza fa mirobaroba a. Ny vary, ny saribô, ny menaka, ny sira sy ny siramamy. Zany rehetra zany tsy maintsy vidiana. Miampy ny savony anasana lamba sy ny vidin'ny rano amin'ity 10,000 ariary ny bidon raika nefa efa ho 10 bidon vao ampy anasana lambantsika menakavy. Dia za ve mirobaroba amin'izany? Ka tena sy feverana fa tena tsy lasy zany ka. Dia efa lany indray zany zao ny volany aminao. Efa matikajo ny vola ty e. Zaza saika angataka vola aminao fa tokony hoentina any amin'ny dokotera tefy fa mbola tsy afaka mihitsy le kohaka. Ohatra. Ka zanga manam-bola tsony e. Ha? Vola 2,000 ataoko crédit sy ataoko sakafo ratoandro zao sisa no ao. Dezy a. Fa 2,000 ahoana koa e. Fa angatsy hoe 10,000 sy iray hetsy ny vola niraisinao tamin'ny herinandro iny ka no hoe tsy misy ahoana koa. Fa hoe tsy misy tsony re. Ny antso dada sineny fa hoe mila vola hono zareo. Fa andeha hamonjy raharaha zanaka anabavin'ny dada. Trekako. Dia tsy nisy fresy izay ho atao tsodrany dia nalefako tany amin'izy ireo nefa tralina. Maninona tsara hoe raha tezy? Fa tena efa tsy misy dikany aminao mihitsy ve izay faty amanjanakao e. Itery efa tamin'ny herinandro nitanao fa voan'ny gripa. Ary efa tokony nentina tany amin'ny dokotera fa noho ny tsy fahampian'ny vola dia natao servitanana malao fotsiny. Dia mbola vitanao ihany na dia efa tralina be izao tany amin'ny ray aman-drenao satria tsy nanana vola andehanana any amin'ny raharaha ny zanaka anabaviny ry zareo. Mba misaina tsara ve ianao ty raha tezy a. Tonga indray ianao a. Nenao efa tsy fitiavana ny fianakaviako mihitsy. Mampaninina anao zao raha nanome an'izay vola izay ho azy ireo a. Mampaninina? Tsy tokony hampaninina mihitsy ka. Tsy tokony hampaninina mihitsy raha toka tsy isak'izay mandeha sao dia alefanao amin'ny foana ny vola. Rehefa tsy ny ray aman-drenao dia ny raha alanao izay efa manambady aman-janaka fa hoe manao pastera ka tsy mahazo miasa. Rehefa tsy ireo dia ny anabavinao fatra-pandany vola aminay tratraka na an'izany anaza tsy miditra an-tsekoly. Vita sady veletsy ny vola tatelitsika.
ohatrany hoe tsy nisy akory. ka raha andeha vakansy foana koa any atsika tsisy vola raisina ntsony e sady ny vola tantely ange azotsika tanterahana foana e ny any olona indra mandeha my vola tantely any atsika vola tantely foana zay fotoana iarahana. eny ekeko ange zany e fa le zarery amin'izay zany atao trano manomboka izao satria elaly andeha hiasa foana dia ariva be vao tonga. io ndray zo elikeliko fa be donga zay aky le fiainana tsy mihinana raha tsy mitady sady tsy rery zany ry fa rynesy ry zandry atao tanàna foana e tsy manginy zany ry ka tsy mitovy zaniko fa ina zany loka tiany lahy ataoko e mody misakafo atoandro zany lahy. ao fa ezaka ody ahy e zay loka hitandrifa mety aky de tiako foana zange mora atao e ay ametra vola ray atsenako e. ty ary ty portefeuille-ko de toa de aleva zay vola tokony mahampy zavatra ilaina ato an-trano. Zany ve tsy maninona ve zany? Ody fa maninona moa zany e vatiko angendry e zany hoe tsy mila mihafahafa amiko mihitsy. ay eny ary de aleo koa zany ahy vidy gouty beurre sy gouty lelehibe amin'izay mavery vola tantelitsika an'io. za mihitsy aky aleo aloha andeha amin'izay fa sao de taraketo koa zay a bisous de bonne journée ndry. ok bonne journée koa malala. Oady mama Zoely a aty amin'ny venareo e. Otry ay ve zaky ao mandrosoa retsy a mazoa toera. Ie misaotra indrindra re mama Zoely a. Ie ka inona ho ny vaovao manahoanareo ao salama tsara daoly ny ankizy. Nga hita ry mama Zoely zay hoe salama. Zahay lehibe salama fa itefikely zao mbola tsy mety salama foanako. Otry fa marary inona retsy a maninona ny tsoentina mamonjy dokotera raha marary zany ka aza milalao aretina rery zaky fa zazakely nge iny e. Samba ny sitrapoko angery mama Zoely mba tena vao hitako hoe narary izy de fanoetiko e saingy ny vola hitondrana azy ny tsy misy e. Fa hoany angamo tsy efa hoe mba nahita asa tsara indray desika ny hoe tsy misy vola hoana indray. Zany reno izy ry mama Zoely a ny asa tsara tokoa itezy ary karama tokony ho ampy anay tsara satria sady misy andreo commission azony rehefa mba mitondra entana iny izy. Saingy mampalahelo fa rehefa mba mangataka vola aminy ala zainy fa tsy misy fony. Angandray moa tsy efa hoe omeny ndry daholo zay vola azo ny isan-kerinandro ka. Eny efa omeny ato koa ny tena karama fa ny azo ny ambonimbony tsy omeny afa tazominy any aminy any. Kefa mba misy ny tena vata karamany ange zany any amindry ka tsy olana amiko angery mama Zoely ny fitazomany an'izay vola amboniny mba azony ny mampalahelo afotsiny de rehefa mba mangataka satria ny vola omeny isan-kerinandro efa maty konty de zay vola mety hoe ilana vonjy no angatahako aminy de milaza ho tsy manana foana izy. Nefa rehefa ny ava no miantsona de hoe frena goûté aza de eo izy de mitady zay fomba andefasana volany amin'ny zareo foana mba rary mive zany ry mama Zoely a. Ndray retsy ay ve ka izany ny zava-misy mampalahelo koa ky zany ry zaka atao anaty koa moa fa zay le manambady miafy sy miaritra ndrindrasika vehivavy ny tena miafy sy mandefitra. Reraka miafy ary mama Zoely a de toy izao foana ve zany efa ho 10 taona zay ny nanambadiako azy fa tena tsy mbola nisy andro ka hoe niratra fa de fiafiana sy fandeferana amin'ny ataony avany foana. Tena aleo ary mama Zoely a. Mahereza retsy a zay angele manambady ary maninona moa ndry raha mitady asa de mba miasa
tsy efa hiditra hianatra koa zao tefy amin'ny taom-pianarana vaovao eo efa hianatra mihitsy izy ka zany ene ho ay eny efa nanantsaina ny hitady asa mihitsy ary efa nahita fa miandry amin'ny volana ambony iny fo miasa kosa izy fandraisana mpiasa vaovao maro be ho no mantsy amin'ilay orinasa etsy Tanandrano dia miandry an'izay taloha ela be tany io teny amin'ny toerana iray teny amin'ny habakabaka teny dia nisy mpanao biscuit lehibe iray mitady fatratra ny fomba hikarakarana ny biscuit lafatra indrindra eto tany nokaliny ary natambany avokoa ireo akora tena tsara indrindra hitany teteo ny andohan'ny Gouty beurre sy ny Gouty lait izay mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe Nanakio-sakafo Gouty beurre sy Gouty lait ankafizy ilay fahaiza-manao tsy manan-tsahala. Gouty mamy ery anio. Gouty ilay biscuit ankafizako ny Saint-Valentin nanolotra ho anao teo. izay le manambady tantara mitoy nosoratany Niony Razafy novelomin'ny Gina ary Liva niaraka tamin'ny Vony Sofaniry ary Nirina nandray feo Erôda Razafindrazaka nandrindra ny lafin'ny teknika Iarnaivo nanandotosa tapaporoana mbola itoy